aoka ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao, Andriamanitra fitiavana mandrakizay sy mahay mampisoaka izay nolokony ny vavany, fa miazona mafy ny teny fanekena izay efa nambaranao tamin'ny mpanota rehetra, kanefa nanaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Sotranao izahay, raha omenao tombon'andro havelomana ny zanaky ny fifoazana rehetra, mankalaza izao isan-taona izao, toy izay anomezanao anay izany isan-taona mba hifampaherezanay, hampiorenanao anay, hiazonanay hatramin'ny farany ilay efa nomenao, ka sy hisy hatakalonay azy hito amin'ity tany mandalo vetivety ity, na inona sara na inona be voninahitra. Malemy izahay Jesosy, mora reraka eny an-dalana, mora kivy, kanosha sy mahazaka fisedrana raha seho ianao momba anay, miaro anay, mitantana anay amin'ny tananao ankavanana, azahoanay fiainana mandrakizay. Ary izany gn'antony foizanao anay gnainao. Inona ny sy nataonao taminay fa ny zavatra rehetra eny hatramin'ny fahafahambaraka dia niretanao zany, mba azahoanao mampiaina ny zanaky ny fifoazana, hiainao amin'ny fiadanana noho ny famelan-keloka avy amin'ny rano Jesosy Kristy tomponay. Dia mitenena aminay indray ianao amin'ity maraina ity, koatra izay efa nitenenanao tamin'ny fampianarana nomenao teo, mba hampitombo ny finoanay, hanananay fandresena. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta, no zaoko mametraka izao vavakizao. Amen. Ny voalohany teny avana dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indrindra isika ny amin'izay azahoana manatrika indrindra izao isan-taona fa efatra amby telopolo ny toby Betesda Ambohibao izao. Misaotra an'Andriamanitra isika satria mbola mahazo fotoana indray amelombelomana ny fanahy isika, na dia somary mandalo fotoany sarotra ka mahareraka ny akamaroan'ny mpino. Miarahaba sika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Eto ampiandohana dia lanasiny fa somary kesikesina ny feo, tratran'ny sery, ary eo anatrehan'izany indrindra dia lanasiny ny amin'ny mety fahasosorenana vokatry izany. Misaotra ny mpandahatra koa amin'izay mianjara anay ka ny tenin'Andriamanitra izay voatondro amin'izany, dia izay voasoratra amin'ny Jaona toko fahenina ny andininy fahafito amby efapolo mizanona amin'ny fahasivy amby dimampolo, filazantsara araka ny Jaona toko fahenina ny andininy fahafito amby efapolo dia mizanona amin'ny andininy fahasivy amby dimampolo. Dia toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponsika. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino manana fiainana mandrakizay, izao no mofinaina. Ny razanareo nihinana ny mana-tany anefitra nefa maty any. Ity no mofo izay midina avy any an-danitra mba sy ho faty izay mihinana azy. Izao no mofinaina izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ny mofo, mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Dia nifanditrany izy io ka nanao hoe hataony le hiohoana re no fanomeny nofo ny hoantsika, fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha sy mihinana ny nofo ny zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia sy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Ary izaho anangana azy amin'ny andro farany, fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary izaho kosa ao aminy. Ary tahaka nahandra ny ray velonahy, ary izaho koa velona amin'ny ray, dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amiko. Ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra. Sy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty any,
fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Izany teny izany lazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaum izy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra raha isika sy Jesosy Kristy Tompo aminareo rehetra ny sy zava-baovao amin'ny fivavahana kristianina ny zavatra tantarainy ny filazansaran'izao natoko fahenina fa iainana isan'andro renesy ny sofina sy tapaka ary dia toraka izany koa sy zava-baovao tamin'ny fiainan'ny Israely manokana raha resaka fihinanana mofo tany anefitra ny resahany. Ny zanak'Israely izay anisan'ny atao hoe olom-boafidin'Andriamanitra manokana nahafahany tamin'ny fatotra izay nahandevo azy tany Ezipta dia sy vitany gn'afana ihany fa karakarainy amin'ny fahafenoany koa fa Andriamanitra velona izy ary dia miezaka mandrakariva sy mitady ny fomba maro samihafa azahoany mamelona izany zanak'Israely izany izay nandeha tao anatin'ny fotoana lava sy misy ihany koa hoanina nefa tsy maty. Hanambaran'Andriamanitra koa fa Andriamanitra azo antoka izy ka mahay mampisy ny sy misy mba ho fantatry Israely fa izy no Andriamanitra fa tsy misy hafa. Tondroiny Jesosy Kristy ho ny tenany araka izay efa resitsika teo ny famahanana mofo izay fotom-pivelomana ny ainany zanak'Israely taenefitra fahiny sy izay nanomezany izany ny 5,000 lahy tamin'ny fotoan'androny ka rehefa nahalany ny mofo tamin'izany vanim-potoana nampimonomonina ny zanak'Israely izany Jesosy sy mba nanao fampiarana tahaka an'izany Mosesy fa Jesosy tenany mihitsy milaza hoe ity mofo hoaninareo ity dia mofo velona midina avy any an-danitra izay omeny zanak'olona anareo hanondroany ny tenany. Ny filazantsarany zaona dia mampiariary indrindra ny mahafilazantsarany ny fiainana azy ka izay rehetra tany sainy sy velabelariny amin'ny fampianarana dia miezaka mandrakariva ny hamoaka izany fampianarana izany fa Andriamanitra fiainan'Andriamanitra noho izany sy misy fahafatesana ho aminy. Andriamanitra fiainan'Andriamanitra noho izany mahay mamelona ny mety maty izy. Andriamanitra fiainan'Andriamanitra ka azo antoka fa sy ho maty mosary ny manaraka azy. Ny filazantsarany zaona dia manambara indrindra fa io Andriamanitra fiainana io sy Andriamanitra mipetraka any amin'ny sy takamaso fa Andriamanitra midina eto ambonin'ity tany ity tonga nofo amandra ary dia miara-miaina amintsika mba hizarany izany fiainana izany ho an'izay rehetra mety maty. Izany gn'ambarany zaona eto izay mino ny zanaka manana fiainana ary dia averimberiny Jesosy sara eto hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa hanambarana fa tenin'ilay sy mba mahay mandainga izany tosy tanteraka izany ary ny fanambaran'Andriamanitra ny ilazany indrindra fa izay mino ny zanaka dia hamafisiny eto fa sy izay mivavaka sy izay tonga any am-piangonana sy izay mpanarajian-drano sy mivavaka lahady mangalatra koa lasineny fa izay manolo tena mitolo-bantana tanteraka manana fiombonana amin'izay Andriamanitra velona ka dia manana ny fahavelomana koa ao anatiny. Raha mijery ny tantarany namokisana izao 5,000 lahy taona anefitra izao sika dia mahita fotom-pisainana somary manahirana ihany tahaka izay iainasika koa ankehitriny fa rehefa tonga tany anefitra sy hita teo Jesosy fa ny ampitany ranomasina dia lasa reo vahoaka be dibe izay vao nivokisana omaly nanaraka an' Jesosy. Zao ny fanoteniny napetraky ny zareo raby io oviana noa tonga teto ianao raha taniny io fanotaniny hoe raby oviana ny tonga teto ianao ino no ambadika izany mofo no ambadika
fa sisy fahafantarana hoe ilay mpampianatra avy indrindra izay mitondra ny tena famonjena hanagnan'olona fiainana sy agny resaka fa izay tena fikendrena ao ambadikiny hoe oviana ny tonga teto ianao dia mbola tohizy ilay zavatra omaly fa mety aminay igny ary dia neritreritra mihitsy zareo hametraka amin'i Jesosy amin'ny toerana ambony ho mpikarakara ny mahantra sy ny madinika tahaka an'izao amin'ny fiainana ara-nofo fotsiny ka dia nanandratra azy ho mpanjaka izy. Zay ny programa tahaka nataony zanak'Israely tamin'ny fotoan'androny koa rehefa sita Mosesy sy fisony ny famahanana mana aleo mampiakatra sarony volamena indray sady mahavita sarasara lavitra noho ny Mosesy amin'ny fahaiza manao fahagagana fotsiny ety ivelany saingy sy mitondra fiainana maharitra. Ny razanareo ny hinana mana tany anefitra fa maty ihany hagnambarana fa ny mana tany anefitra dia zavatra mandalo vetivety ao anatin'ny vanim-potoana voafetra amin'ny tantanan'ny olona mba ho tonga amin'ilay tanjona kendren'Andriamanitra fa izay ahatongavany ny teny tonga nofo kosa dia ampiarerian'Andriamanitra ny fahafenoany sy ny fahatanterahany izay efa nikasainy hatramin'ny fahagola fa io Jesosy io no Andriamanitra marina. Sy hitan'ny zanak'Israely zany sy hitan'ireo nivokisana ny taonandro zany ary matetika dia fiainantsika olombelona ity mitady an'Andriamanitra amahana olana amin'ny fiainany olona sirairay saingy rehefa hita an'Andriamanitra dia hadinony io Andriamanitra nahitany soa io. Zany no tarafina tamin'ilay boka folo lahy rehefa nisotranina nanadino ny sivy fa ny anankiray ihany mba mety mansiaro kely amin'ny besaka hagnambarany indrindra fa mora manadino gn'asan'Andriamanitra isika ary na ireo mofo no hanina tahaka ny mana aza dia mora levina ka izay rehetra miankina sy miatetra aminy dia mora levina tahaka ny mana koa sy azonao tao be ny mana fa raha makaharona anankiray tandrify anankiray dia igny no hanina androany tontolo andro fa sy mahazo mametraka tahiry ho hanina rampiso fa raha mametraka tahiry ho hanina rampiso izy dia ho simba izany. Mety fomba fijery hafa no ijeresika ny hoe sy azo atao zany ny mitahiry ny fahasoavan'Andriamanitra dia ampy sy vokatry ny fitadiavasika azy no azahoana azy fa fanomezan'Andriamanitra omena isan'andro araka izay ampianarina sika miataka nampianarin'ny tompo hoe omeo anay anio ny sahaza. Hoy ty rangahy anankiray ty zay mba sy tiavako ny tofo vavanareo to pasteur sy mba mangataka ny besaka nagnome ohatry anareo fa dia ny sahaza dia hoe sy fantatrinao ny dikan'ny sahaza complet ny dikan'io izay rehetra ilainao amin'ny fahafenoany fa ilain'Andriamanitra feno no mizara azy. Zaho aho raha mizara aminao mety gnampahany omeko anao fa raha Jesosy no mizara dia ny fahafenoany sy Andriamanitra ihany izy fa olombelona koa ao anatin'izany toetra anankiroa anagnan'i Jesosy zany magnambara ny maha-Andriamanitra azy dia izay ahezany mikarakara ny olombelona sy izay maha-olona azy mba hahafahany mifanerasera aminy dia io no fahavelomany. Ka raha Andriamanitra mipetraka tany an-danitra izy nefa sy nidina teto sy Andriamanitra fitiavana izany porofian'Andriamanitra amin'ny fahatongavan'Andriamanitra ho nofo gn'amahan'Andriamanitra ny olana rehetra amin'ny sy fisian-kanina izay nataon'i Jesosy eto sary anambarana io fa ny fanjakan'Andriamanitra entin'ity Jesosy ity manafoana ny sy fisian-kanina fa sy midika ny sasany hoe ny fivavahana hony dia vao mai kokoa miteraka fahantrana ho ny firenena sy mariny zany fotom-pisainan'ny olona te hiverina amin'ny fahataolo zany. Tamin'izao valana retina zao dia be debe ny milaza hoe sy misy sony ho Andriamanitra ivavaonareo fa nahoana ny sy vavaha ny Covid-19 sy voafetra ny natao Andriamanitra sisy kazikazy azony olona ampiasan'ny siansy ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainany ny mino aza mieritreritra ny hoe raika ampiana raiky sy maintsy roa sy mba feheziny ny lalàn'ny siansy ny lalàny tantanan'Andriamanitra ny fiainany ny zanany fa mihoatra lavitra noho izany fa ny raika ampiana raiky fiainana mandrakizay arivo mihoatra mahavonjy amin'ny fomba rehetra sy azo ny sain'ny olona ampiasain'Andriamanitra mampiadevitra be ny mpianatra hoe olona 10,000 zao ve dia mofo 5 sy azan-drano roa no eto ahoana ny fomba fa hoe Andriamanitra azo ampiasaina io hanehoana ny maha-Andriamanitra azy ary dia te hampasiaro ny zanak'Israely mikasika indrindra
ny zava-mahagaga tamin'ilay mofo nohan'ny tany anefitra Jesosy ny amin'izany hagnambarana fa Andriamanitra no tomponantoka amin'ny fikarakarana ny fiainanao. Zay ny dikany. Dadabe nay rehefa nampianatra anay mbola kely dia hoy izy rehefa ton'olon'olo zavatra anaka sy le zavatra omeny no jerena fa izy mpanome. Fa raha le zavatra omena no jerena dia imonmonina sady tsy mety ho afa-po isika satria mety sy ho tandrify amin'izay neritreretina. Fa raha Andriamanitra mpanome kosa no todianao dia ho afa-po tanteraka ianao satria Andriamanitra sy misy azokianiny marina, mahisy, madio, feno sy tanteraka ary fiainany. Amin'izay antom-pivavahana sy ny zavatra magnodidina ny fivavahana ny lafo vidy fa ilay Andriamanitra tompo ivavahasika. Ary izany gn'agnisiany ny fomba fijery amin'izay fanolazaiko teo, aza miasa ho Jesosy azo ny hanina mety ho levona fa izay omeko anareo ny nofo ho fiainana izao tontolo izao. Io mitadiavo diso zany ny fanontaniana oviana ny tonga teto ianao fa ny tokony ho fanontaniana apetraky ny vahoaka tamin'ity fotoana ity dia iza marina moa ianao Jesosy, iza marina ianao mba ho tahaka ny nataon'ny Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia hoy Jesosy aoriko aminao ny fiangonako ka ny vavahady ny fiaina sita aza sy aresy azy. Izany fahalalam-pamozena izany no iankinany ny hoavy mandrakizay fa ny fahalalana ny kazikazi-piainana eto amin'ity fiainana ity misy eto amin'izao fiainantsika zao sy azo antoka. Izy ny sy mitaraina zao ohatra te hanan-karena ay rehefa ta hanan-karena ka tonga tokoa le arena vao maika koa sy mahita tory ena dia dianao amin'ny gadra vy aza ny varavarana mahita lalana ihany ny ziolahy. Raha mba mifanananao ihany moa ny nalainy fa mampanina fa amin'izao ny zava-doza tena ny fiainanao misy no esoriny ny sy mataotody. Ireo rehetrarehetra dia agnambarana fa sy azo antoka daholo ny zavatra rehetra. Jesosy ihany no azo antoka. Ary izany ny lazainy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, sy misy fitaka, sy misy lainga. Ary raha mofo velona nomeny dia mofo mahavelona koa zany. Fa sy mba tahaka ny mofo izay omeny ny mpanao mazika. Manao abraka eto izy dia tonga eto koa ny vonga mofo dia ampidirinao am-paosy miverina agnatragno vongam-bato ihany kaiky le izy. Dia mahita fahagagana maro samihafa hatao ireo karazam-pivavahana maro ka mahay mampitombo ny fohy ono roritina amin'ny agnaran'i Jesosy ono gn'olo fohy dia mialava. Ary be dia be ny manaraka izany satria fahagagana zavatra ivelambelany fa ny fiainana ara-pivavahana sy akinina amin'izany. Saripady sady sarobidy ny fivavahana ka sy verina hoe ny teoloziany ny fahombiazana ihany ny ilaina fa na ny tomposika koa aza nitondra mangirifiry, ny tomposika koa afa-baraka, ny tomposika nandalo fahasarotana mba ho fianarana ho sika magnaraka azy ka ny famozena dia amin'izay ny loran'ny tenany. Iza moa eto ambonin'ny tany ny sahan'olotra hoe foiko anao gn'aiko na ny vady malalanao ary mety misoka rehefa sahirakira na ny zanakao naterakao zao aza manao gn'ataony. Jesosy ihany afaka manao zany aminao sy mahay mampisoaka izay no lazainy ary sy mahazy mivadika amin'izay fateneny. Rehefa sy ampy io finoanana ny fahalalana ny famozena ataon'Andriamanitra io takona ny masony ny sy fahalalana dia mazava ho azy ataon'ny mpianatra angatra Jesosy eto amin'ity toko faheniny ity. Nahitan'i Jesosy tena zareo dia angatra hoy matoatoa mpivavaka manao an' Jesosy ho matoatoa. Andriamanitra sy azo ekinana ny dikany, Andriamanitra mihevaeva ny dikany. Fa izay lazainy ny Baiboly dia zao sy Andriamanitra angatra ity fa Andriamanitra tonga nofo azo sapain'ny tanana. Ary ery zao anao dia mizoro vovolombelona zany izay hitan'ny masonay reniny sofinay no sapain'ny tananay. Izay ty famozena entin'Andriamanitra ity.
zay ny manahiragny olo eto hoe raha Andriamanitra ary Jesosy dia ahoana no ahatongavany olombelona hita maso ary dia zay ny mahatonga anazy mifanditra faharoa ahoana ny ahafahany ile io hampihinana ny nofo no hoantsika dia ho tapatapahina ave zany izy tahaka ny mamono omby dia avy eo dia samy mihinana sy dia zany zay hevitra arabaky teny marivo salosana zany no teny ho tenenina fizay agnabaranana atao hoe mihinana dia izay kendrena ho tafiditra amin'ny vavaka ho tonga agny anaty ny fivavahana zany dia mitaky zavatra anaty fa sy zavatra ty ivelany ka amin'izay andraisan'ny olona ny Jesosy ho ao anatiny dia miombona am' Jesosy izy tadidiko ny olona rehefa manao fatodra dia tatahana kely ny anankiray dia tatahana kely dia ampifapikasohiny dia hoy ny fihevitra hoe ny rako zany no lasany aminy dia ny rano lerangay ho ny tafiditra aty dia tena marina tokoa ve zany fa ekeniny fenony feritreretany hoe mifamatotra amin'ny alalan'ny raha isika ka dia mpihavana isika manomboka androany ary dia sy asahian'ilay anankiray hanao rasy amin'ilay anankiray zany zany fotom-pisainana nekeny ao anatin'izany ary io no sarobidy indrindra amin'ilay lazain'i Jesosy hoe ny rako no fihinana fisotro ny nofoko no fihina hagnambarany fa amin'izay ihinana sika ny nofony sy isotro sika ny rano dia tena mpiombona aminy isika havan'Andriamanitra isika zany ny dikany fanasan'ny tompo fifamatorana fihavanana amin'ilay Andriamanitra io ny mpanota afatotra ao amin'i Kristy mba ho havan'Andriamanitra izy fa sy ho fahavalony isony ka amin'izay toeran'ny mpanota eo akavanan'Andriamanitra iraisany fiainana amin'ilay velona sy mety matosony izy mandrakizay hagnambarany indrindra io ny fitiavany azo antoka ny asan'Andriamanitra sarom-patarina izay sy azosika raisina hoe raha olombelona izy dia mety tsy havitan'izany fa Andriamanitra koa izy namelahy ianareo fa matetika magnano an'ity tantara ty raha mampianatra manokana mikasiky ny fanasan'ny tompo mety sy avoalaza azy ity fa fomba sotra everiko hoe ho takatry ny olona zay mo agny ambany vohitra agny izao ny teny matetika ataoko tamin'izay tagny amin'ny sekolim-panjakana amin'ny ambaratonga voalohany dia misy ny fizarana ny ivakinina isan-kerinandro mba hahafahana miady amin'ny tazomoka dia misy senzery zay mbola tadidiko ndraky tegna androany mikasika an'io fihinanana ny ivakinina io ikoto salama ny agnarany amin'izay hinanana an'ilay nivakinina sy tapaka koto salama izy fa ny problemako dia ty tena sy zakako ny mihinana ny ivakinina raha vao mihinana ny ivakinina mbola ety ivelany dia fa mandoa aho sy mbola tonga agny ambavako akory fa mbola ety dia fa mandoa aho amin'ny sy fitiavako azy kanefa ilay nivakinina sy maintsy hohanina satria mba te hiaro ny tenako aho sy voan'ny tazo dia mitondra akondro avy agny an-tanàna dia alaiko le akondro napahako kely dia ampidiriko ao anatin'ilay akondro ilay nivakinina ody tazo dia miezaka aho mitelina anazy na dia maharary any azy ny tendako satria te hihinana nivakinina aho fa amin'ny fomba hafa sy tahaka nataony ny namako koa rehefa voateliko ilay akondro dia azoko ilay nivakinina mitovy amin'ny rehetra zany hoe ataoko zany ny fomba zahoako nivakinina na dia sy te hihinana nivakinina ry aho saritra amin'ny mpanota tompoko gn'andraigny famozena amin'ny alalan'izay hinanana an' Jesosy sy isotroany ny rano saritra zany fahadalana amin'ny sy mino zany hoy Paoly apôstôly fa fahendrena kosa zany ho an'izay manaiky amin'ny finoana ka amin'izay andraisasika ny mofo dia miray miombona amin'izany mofo zany Kristy hoy Lotera izay mpampianatra ansika amin'izay isotrosika ny kapoaka ny divay mikapoaka dia miombona ao anatin'izany divay zany ny rano Kristy ka amin'izay andraisako ireo zavatra matiera hita maso ireo dia mandray zavatra sarom-pantarina sy takatry heverina aho dia ny fahasoavan'Andriamanitra zay zarainy ho ansika mpanota zany no fikendrena lalina ao anatin'ny fanasan'ny tompo agnambaran'i Jesosy hoe nofoko ny tena fihinana ny rako ny tena fisotro izay mihina ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay inona moa ny tondrina amin'izany hafa sy ny fanasan'ny tompo hagnambarany indrindra fa ho ao akaikinao Andriamanitra sy tonga nofo ihany izy fa ho Emmanuela
Emmanuela, zany hoe hitoetra ao anatinao ao izy. Sy ty ivelany ny fiainany fa ao anatin'ny fiainany. Ka amin'izay andraisanao an Jesosy amin'ny alalan'ny sakramenta dia tonga fiainana ho anao Jesosy. Afaka ao ve pastora misambikina ery amin'ny galerie ry? Dia eo iaho afaka raha ampidinonareo sasameta tsy nahavona. Afaka midiny misambikina amin'io raha ampidinina sasameta tsy nahavona. Afaka io. Sy isika no niakatra tany an-danitra amin'izay ezasika hamonjy tegna fa Andriamanitra no nidina teto. Inona ny dikan'ny fanasan'ny tompo? Manatona anao izy mba havelona anao satria fiainana. Faharoa, hamorainy ny lalam-pamonjena. Fanamorana ny fomba azahoana mamonjy ny mpanota. Andriamanitra manaiky midina eto amintsika ary eo anatin'izany fidinana zany dia manolotra fiainana izy. Noho izany dia zao sy ary ihany ny lanitra fa eto koa ny lanitra. Na dia misy corona eto, misy lanitra eto, Jesosy io lanitra io. Ao am Jesosy ny lanitra sy ny fiainana satria ao aminy misy ny famelan-keloko. Raha manana an Jesosy marina ianao dia manana izany lanitra izany adananao. Mety etra makosika ny hoe dia mandigna avy amin'ny farany agny zay vao tonga zany fiainana zany. Sia manomboka amin'ny aignanao andavanandro na hatramin'ny varibaritra madinidinika ataonao, hianao izay mitondra fiara, io ny lanitra. Eny ny kirakirana azy isanandro. Fa sy anao tahaka an'izay olona zay efa mandigna efa hody hony izy zay vao mivavaka masy. Sao dia mba atahora vavaka noho ny tahotra ho faty ihany fa sy tena vokatry ny finoana. Sy finoratana anaranao anatin'ny boky ministerialy ihany fa tena gn'anarana voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay isiany ny firaisana velona amin'ilay Kristy. Dia tahaka ny sampana araka ny fanoharana ataon'i Jesosy ao amin'izao na toko 15. Ny ombonany ny mpanota mino an Jesosy rehetra amin'ny fahavelomana dia ilay Andriamanitra maty nefa ny sangana. Ka tahaka ny fahafatresan'ny Kristy no amononany maty amin'izay andraisany ny sakramenta. No tahaka ny sanganan'ny Kristy indray no ananganana azy ho velony mandrakizay sy mety maty. Satria Andriamanitra mandrakizay izy. Ny zavatra rehetra mety levona fa Kristy maharitra mandrakizay. Ny fanasan'ny tompo dia anisan'ny zava-dehibe iainasika kristianina satria iankinany ny fahavelomasika. Fanasan'ny tompo izay faritan'ny Lotera tena mandrano Jesosy Kristy tsombosika tokoa, miombona amin'ny mofo sy ny divay. Voatendrin'ny Kristy ho an'ny kristianina mba ho an'ny sy ho sotroiny. Mampirisika sika kristianina rehetra hiazakazaka handray izany Jesosy zany amin'ny fiainasika isika. Fa ao amin'izany no anagnasika ny tena fahavelomana azo antoka. Fa gneto amin'ity fiainany ity sy misy zavatra maharitra eto. Sy misy zavatra azo namekinana eto. Fa androany ianao mety mifaly, ampisondray ianao mandalo fahasarotana. Fa amin'izay andraisanao ny famelan-keloka ao amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny sakramenta ny fanasan'ny tompo dia amin'izay ny lorany gn'ainy ho anao dia sy misy fanamelohana ho an'ny mpanota. Tonga zanany malalany ianao, hava sy foiny ianao. Voasoratra ao anatin'ny boky mpiainana mandrakizay gn'agnaranao ary dia ianao zany gn'ataosika ny hoe citoyen ny lanitra. Ka amin'izay ahatongavany ny fotoany na oviana isika sy manao oviana izy vao tonga sy miadevitra amin'izany fa amin'izay ahatongavany dia vonona fa horenao gn'agnaranao amin'izay amakena apellanao hoe ianao koa dia anisany voavonjy ny fidin'Andriamanitra ho mpandova fiainana mandrakizay. Dia amin'izay toeran'ny Kristy araka izay lazainy ka saho ny zavatra agny ambony. Amin'izay toeran'ny Kristy fa sy ny zavatra ety tany mety mora levina ary ao amin'ny Kristy sy ny famelan-keloka omeny antsika isan'andro no ananana izany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay fazatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ry Tompo Andriamanitra io fantatsay fa sy ampy ny fahalalana io ny sitraponao ny indrindra fa izay tena ho lazaina ny amin'ny teninao. Saingy mahay magnazava izany ao anatin'ny fony reto vahoakanao izay midodododo reraka noho izao ady-piainana izao ka mitady hery ho tovozina noho izao isataona izao. Ngataka aminao izahay ry Jesosy ny hampirehetanao gn'afo ao anatin'ny fony ny zanaky ny fifoazana rehetra. Enina dia sy tanteraka azy tagny amin'ny fohy be akaramalaza tamin'ny ty taona ity araka izay eritreretinay dia zahay mamino sy mahalala fa izao ihaonanay izao dia famelomanao izany afo zany rehetra manenika ny ty tandrazanay ary
ny valanaretina dia ho ravanao tanteraka ka ho roahinao agny amin'ny helo mirehetra afo mandrakizay sy ny firongony dia arovy ny fiangonanao tantano amin'ny sandrona mahery izahay mba sy ho reraka ary dia vokiso isan'andro amin'ny teninao sy ny sakramentanao hanananay ny tena fahasambarana azo antoka saotra Jesosy amen raiso ny fitahia nareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiambonana amin'ny fanahy masina